Vao tsy ampy herinandro koriny ny tsy mifatoana be tamin'ny Facebook noho ny antony maro samihafa, ny andraikitra sy ny fianarana sy ny adidy dia efa be da be ny zavatra nitranga teto amin'ny Facebook teto niteraka resabe sy ny tariny dia ny mifandraika amin'ny zavatra haintsika no resahako eto dia ilay niteraka resabe androany moa zany tsika dia resaka momba ny fianarana aty États-Unis dia mahakasikasika an'izay no resahana mety tsy androany ity vidéo ity no mivoaka fa raha mijery anazy ianao zao dia mety any amin'ny herinandro ambony any, elalelan'ny herinandro ambony any ilay izy no mivoaka. Dia ny zavatra ho resahantsika dia ilay nampiteraka resabe hoe inona ny dikan'ny hoe college sy ny dikan'ny hoe université sy ny fahasamihafany dia resaka momba ny karazana diplôma misy aty États-Unis tsika dia comparentsika amin'ny diplôma misy any Madagasikara dia resaka koa tsika amin'ny fomba fanaovana recherche sy devoir amina université aty États-Unis. Anombohana anazy ny karazana diplôma aty États-Unis dia misy en général anankiefatra. Misy ny associate's degree dia misy ny bachelor's degree dia misy ny master's degree dia misy ny PhD. Dia raha ohatra ianao moa zany mianatra lalàna dia jury doctor no farany ambony azo alainao zany. Dia ny fahasamihafany eo amin'izay sy ny diplôma any Madagasikara satria be da be no miteny hoe bachelor's degree égale licence. Tsy atopiko satria nahoana rehefa avadika, rehefa manao application ny ankizy rehetrarehetra izay nanao application hiditra master's degree aty États-Unis, hanao master aty États-Unis zany dia maka ireo diplôma farany azony dia mandefa anazy miconvertise anazy ho amin'ny système aty États-Unis zany alefa amina institution aty dia monsieur basé amin'izay conversion zay dia ny master 1 no eken'zareo équivalent an'ny bachelor's degree aty États-Unis. Raha ohatra zany ianao mbola manana licence fotsiny ka mikasa ny anao application amina masters aty dia mbola tsy qualifié ianao. Dia izay no anankiray, zany hoe bachelor's zany dia ekala amina master 1. Ny faharoa, ny fomba aty États-Unis moa zany ninona filièranao dia matetika ianao manao recherche kely indrindra fa ny filièranao dia resaka science sociale na manao engineering ary ianao na manao matematika, manao statistique ohatrany dia manao recherche kely. Rehefa manao recherche ianao dia mila toha-kevitra hoe taiza nangalanao an'ny inona ny boky vakianao inona ny zavatra nivakianao mba hanohanana an'ilay hevitra. Domaine anankiroa, tsy domaine moa zany fa karazany anankiroa ihany no ahafahana maka toha-kevitra. Ny voalohany dia ny atao hoe think tank. Think tank zany mety io organisation, mety io forumna think tank zany hoe io think tank io zany dia karazana olona efa nanao recherche momba an'ilay zavatra tianao resahana sy ny tariny no ao. Google Scholars zao feno think tank ao aminazy dia Google Scholars sy think tank zany no anotokana ahafahanao manohana hevitra. Ny mpampianatra aty tena tsinjiko eto ilay resaka dia système éducatif aty États-Unis. Ny mpampianatra aty dia tena miteny mihitsy rehefa manazavazava an'ilay projet anao sy manazavazava an'ilay recherche anao hoe ny Wikipédia tokoa dia tsy fanaovana toha-kevitra amin'ny recherche ninina. Mahazo zéro ianao miteny an'izay ny mpampianatra. Mbola vereniko foana hoe eto ilay système dia izay moa zany ny zavatra haiko, tsy haiko ny système hafa fa ny système éducatif aty dia tsy afaka mampiasa Wikipédia. Tsy haiko ny antony fa ny Wikipédia tsy fiable amin'ny resaka recherche. Izay ny système aty zany
de hiditra am'izay ary tsika am'ilay hoe fahasamihafana misy am'ilay college sy université. Tsy ho ampiasaiko mihitsiny ilay terme hoe collège sy ilay université satria mety mampisangodantsika tsirairay avy. Misy eo amin'ny définition anankitelo eo ny définition collège. Définition voalohany dia ilay définition tsoahantsika amin'ny fomba fiainany zareo aty États-Unis sy ny fomba firesaky zareo Amerikanina, dia ny définition roa manaraka dia ho tsoahantsika amin'ny boky sy ny définition nozarain'ireo manam-pahaizana zany. Dia ny voalohany, le définition voalohany dia le fomba firesaky ny olona aty États-Unis sy zareo Amerikanina. Ampiasain'zareo amin'ny fomba fampiasainy azy matetika izy miteny hoe université, matetika izy miteny hoe college, fa raha ataontsika bango tokana zany dia ny university sy ny college dia mitovy ihany raha arak'izay fomba firesaky zareo zay. Meko ohatsika hoe raha misy ray aman-dren'ny mpianatra anankiray zao miteny hoe ny zanakolahy dia vao niditra tany amin'ny université, zany hoe université zany fa tsy university. Dia ny fomba filazany an'izany ohatra zao dia hoe my son just went off to college, zany hoe le terme college zany no nampiasainy teto dia azo lazaina zany fa ny university sy ny college dia ny dikanteny dia université zany. Zay zany définition anankiray. Ny définition faharoa dia oza hoe nalaina tany amin'ny boky sy fampianaran'ireo manam-pahaizana chercheur zany. Définition faharoa dia le izy en tant que institution anankiray zany. Zany hoe kely zany ny io institution io zany le college zany kely dia matetika izy mifantoka amina lalam-pampianarana spesifika ozy izy ny manam-pahaizana, dia lalam-pampianarana manokana zany ohatra ny hoe mifantoka amin'ny liberal arts fotsiny le izy dia antsoiny zareo hoe liberal arts college. Dia misy ohatra zao institution kely mifantoka amina resaka momba ny business fotsiny zao ohatrany dia misy anankiray ao amin'ny State of Utah ao antsoina hoe ihany college. Dia ohatra anankiray koa zao ohatra ny hoe mifantoka amina lalam-pampianarana vitsivitsy efa nanao présentation teo amin'ny Facebook teto zareo dia ny Berea College any New York zany. Dia izy ireo zany zay ny définition anankiray ny college. Dia ny définition fahatelo dia matetika tsika zao any Madagasikara misy an'ilay hoe faculté ohatra hoe amin'ny université Antananarivo zao dia misy ny atao hoe faculté index, faculté en sciences, faculté an'izao zao. Dia mitovitovy an'izay ny définition fahatelo n'ilay college. Ohatra, za zao mianatra ato amin'ny University of Denver. University of Denver zany égal amin'ny hoe université d'Antananarivo. Dia ny college ianarako Daniel's Business College, zany hoe définition fahatelo zany dia le izy institution kely ao anatina university, zany hoe tsy université le ampiasaiko fa university. Zany hoe le college zany raha ohatra tsika ka nianatra exemple terre à terre, raha tena nifantoka tsara tsika tany amin'ny lycée ny momba ny matematika rehefa nianatra probabilité sy statistique dia misy ilay antsoina hoe rehefa manao probabilité ohatra tsika na manao statistique dia misy ilay antsoina hoe population dia misy ilay antsoina hoe échantillon. Dia ilay university zany eto ilay population dia ilay échantillon ilay college. Dia ohatra fotsiny zao ao amin'ny Harvard misy ny Harvard University, fa ao anatin'ny Harvard zao misy ny Harvard College. Dia zay no définition ny college. Raha tsoahantsika amin'ireo définition anankitelo ireo zany university dia ngeza dia afaka mibango college be da be zany.
Dia inona ary no tiako hatongavana amin'ireo fahasamihafan'ireo? Mila hay tsara ny fahasamihafana misy eo amin'izy ireo satria nahoana? Mba ahafahana mijery hoe inona ny lalam-pampianarana horatovina, mba ahafahana mijery hoe aiza moramora kokoa, moramora idirana, moramora ny saram-pampianarana, moramora ny vidim-piainana sy ny tariny sy ny tariny. Ny college amin'ilay izy en tant que institution kely no resahako eto dia matetika any amin'ny toerana moramora kokoa ny vidim-piainana. Dia moramora kokoa ny miditra amin'ny college, indrindrindrindra hoe community college satria vitsy ny olona mandeha any satria natokana ho ana community kely ilay izy, vitsivitsy ny olona mandeha any. Raha ohatra ianao manao application amina bourse na scholarships zany dia manana chance avoavo kokoa ianao ahafahanao mahazo scholarships. Izay ny tombony amin'ilay college. Ny indro kely aminy nefany dia matetika izy any amin'ny toerana somary milieu rural zany. Eto ilay izy en tant que ama institution kely anazy. Izay no hitondrantsika an'ilay hevitra eto. Dia izay zany no indro kely aminazy hoe any amin'ny milieu rural ilay izy matetika. Dia amin'ilay resaka scholarships indray mety mahazo scholarships ianao fa mety satria ilay izy kely dia ny fandininy ny sponsorna college somary kelikely zany, somary tsy dia manana betsaka izy, tsy manana source betsaka zany izy resaka fandinina. Dia mety hoe mahazo scholarships ianao fa mety tsy mahazo betsaka. Dia ireo zany ny tombony sy ny indro kely amin'ny resaka hoe college. Mbola averiko foana hoe izy en tant que hoe izy institution, izy tena manokana sy ilay izy kely zany. Dia fa matetika nefany betsaka koa ny college any amin'ny grande ville, reny en général moramora kokoa ny collage par rapport amin'ny université zany. Dia ny tombony amin'ny université dia raha ohatra ianao ka te hiaina any amin'ny grande ville dia ny université matetika any amin'ny grande ville. Ny application, ny scholarship betsaka ny fandinina dia mety mahazo scholarship betsabetsaka ianao. Dia ihany koa hoe rehefa vita ny fianarana ny asa dia mahita asa somary vetivety ianao mahita asa satria any amin'ny grande ville ilay izy no ranking na université ambonimbony kokoa no ranking na college zany. Fa ny indro kely aminazy compétitive be ny fidirana aminazy. Dia ohatr'izay konkoa ilay scholarships. Dia somary manano sarotra raha ohatra zany tsy dia tsara ny notes sy ny tariny sy ny resaka essai dia université somary sarotsarotra, somary compétitive kokoa zany. Dia ilay izy any amin'ny toerana be mponina, dia izay no mahatena sarotra anazy. Dia ny écolage koa somary ambonimbony kokoa noho ny college. Fa nefany misy université maro izay mora ny écolage. Dia any amin'ny toerana matetika any amin'ny toerana somary lafolafo noho ilay toerana misy ny college ny vidim-piainana. Dia izay no tiako ambara amin'ilay resaka hoe college, entre college sy université. Raha ohatra ianao ka manana fanontaniana dia hainao ny valiny, aza misalasala ny manontany fa dia izay ary fa dia amin'ny manaraka indray. Maso toa.